amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranintsika tonga amin'ny fampianarana antsika zay mitondra anarana faefatra ambin'ny folo indray faly mandroso tokatrantsika indray ny ambassadeur-nio somzao fotoana izao larana faefatra ambin'ny folo ny fampianarantsika ary avetrantsika dia araka isotra indray ny dadamary ava noho ny amin'ny teny zay rahantsika miaino satria tsika dia hijery indray ty le hoe nisy atoko faenina ambin'ny folo ty ve andiny faenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo io sy ny roamroapolo hatramin'ny efatra amby roapolo io ve midika fa tokony hitandrina ny didy folo sy lana mosiny efa firenena mazava azy ao ny valo no fa tsy zay ny anaporofoana amitsika hoe inona ny antony fa ino voalaza ao io fa tsika rehefa afaka bandatsika etra indray tena koa ny ambassadeur-nio soasiadiano tonga atokatrantsika indray ny am'izao toana izao amin'ny fotoana izao zany ny fampianarana larana faefatra ambin'ny folo indray ny fampianarantsika araka nefa nambarako teo de hoe nisy atoko faenina ambin'ny polo ve ao amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary nisy atoko faenina ambin'ny polo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ve milaza sy manamafy fa tsy maintsy mitandrana didy folo nefa firenena arak'izay fampianaran'ny sasany fampitandrana didy folo maneran-tany mihitsy leo ila reto tontolo mitandrana sabata zareo saportiste reto zany teneka endova kitsika raha soatra masina leo de eo tsika no andray ny fanazavana isy atoko faenina ambin'ny polo ovakitsika mianarany eosoa zany de manasatsika rehetra zany mahaka ny tenin'Andriamanitra indray noho ny teknisiana mampiditra ny anina viatrany anatin'ny anina moa rehefa voalamina tsara ny sary dao ary ampidira am'izay ary isy atoko faenina ambin'ny polo andin'ny enina ambin'ny folo ovakitsika mianarany eosoa fa ny afy sy ny sambany no entiny avahy fandahatra amin'ny nofo rehetritra ary ho maro no voaringany eto zany de hoe misy Andriamanitra ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany de inona le voalaza eto ony de izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny iray voly zany ety zany le sary mitondra ny fandinganana beria ho an'le manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ony ka manaraka ny ray voly izy ary zany resahana zany ary taiza zany fotoany zany ary manahoana ny fisehony zany ka mihinana ny ainany Jesosy sy ny zava-betaveta ary ny totozy de hiaraka ho levona avokoa ho iavana io zany de mazava-be mihitsy ny avetrany ny teny fa ity le fandringanana be ty zany ka ho levona ty de ireo zay mihinana ny ainany Jesosy sy ny zava-betaveta ary ny totozy ka manaraka ny ray voly ka manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly reo zany le ho levona mazava-be raha vao resaka mihinana ny ainany Jesosy zany resana sy ny zava-betaveta sy ny totozy Israelianina indray resana am'izany sy ny didy folo tsy misy hidirany hafa firenena mihitsy satria ao anatin'ny didy folo sy lana mosely hoe aza mihinana henan-kisoa sy ny zava-betaveta nge jerefatsika zay teny zay eo amin'ny aiza mo misy an'ino amin'ny Levitikosy fahafiry izy io Salomeri ny Levitikosy toko faha 1 ambin'ny folo angambany izy zay hoe moany amin'ny biby maloto ety mihitsy izy ty Levitikosy 11 de manomboka amin'ny andininy fahafiry moa zany dao vakitsika amin'ny andininy fahatelo zao tena vakitsika ny andininy fahatelo amin'ny Levitikosy 11 fa lava be mihitsy le teny eo de hotsongotsongotsika araka ny hoe reto le voalaza hoe zava-betavety reto Levitikosy toko faha 1 ambin'ny folo reto ny zany ny zatra tsy azo hoanina satria tsy mivaky kitro de le vakitsika vetrany le zatra fady amin'ny zanak'Israely izy reto andiny fahatelo vakitsika zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika de zay no fihinanareo kanefa mizanoko mandinika sy mivaky kitro de zao kosa ny tsy azondreo hoanina rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mamivaky kitro maloto aminareo izy
ny hiraka, ndrabitro, ary ny kisoa amin'ny andiny fafito, ary ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara kitronito, nefa tsy mba mandinika izy de maloto aminareo. Tena biby tsy mandinika zany reo, de zay ny tsy tiavan'Andriamanitra anazy hoan'ny zanak'Israely. Zay ny voalaza eo a. De ary amin'ny ambandeha de ao moa zany misy biby malotsy karazany, reo daholo le voalazo be de be, ka raha raha ity moa zany resantsika de tena mety izy ary reo no zava-maloto aminareo. 720 Leviticus 11:24. De reo no zava-maloto aminareo zay mikasika ny fatiny dia aloto mandrapariva ny andro, azy rehetra mitondra ny fatiny dia anasan'ny fitafiny ary aloto mandrapariva ny andro. Zay ireo zany le biby maloto a, ka vetaveta ny dika zava-betaveta amin'ny tany a, zay tsy azo hoan'ny zanak'Israely. Ka io le hoe lalàna Mosè natokana ho an'ny zanak'Israely ireo, efa nresantsika tany aloha be de be ny fampianarana teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. De fampianarana fa 13 teo zao de ny teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy fosy lalàna Mosè, tsy natokana ho an'ny hafa firenena. Ka ity resaka hoe mivaky kitro ty sy ny karazany ty zany a, de misy ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina. Ka rehefa mihina le tsy azo hoanina ianareo tahaka an'le kisoa, de trandefa zava-betaveta no hoaninao a, de manao vetaveta amin'Andriamanitra ianao dikan'izany a. Fa vetavetana ny tikitiky teneny manao zava-betaveta io maso ny dikan'izay, eo anatreny a, de tena mandringana anao izy. Ka ny voaringana zany raha am'izao sary zao a, de ny zanak'Israely, fa tsy ny hafa firenena mihitsiny. Dao raha vaketsika am'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Leviticus 9:20, hoe rehefa tsy tazominao re tenyreo a, de ozina mandeha any aminao any. Leviticus 9:20, ino am'izay ary izy. Vaketsika ny andininy fahatelo hoe Leviticus 26:3, raha manaraka lalako sy mitandrina didika ireo ka mankataon'izany, de anomenareo ranon'olona amin'ny fotoana eo sy ny maro samy hafa. Io zany le fitahina. Ao amin'ny 2:10 am'izay de hitantsika am'izay hoe ity ny aiza moa izy ao amin'ny fahafirina, ao amin'ny 4:20 azafady, ity ary ny ozina ho an'izay tsy mankatao ny teny dada iava rehetrarehetra mihitsiny a, arak'izay voalaza. Fa raha tsy miheno akosinareo ka tsy mankatao ireo didy ireo a, ka maivoninareo ny didiko, na alina ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo kosa ny fanekeko a, de 5:20, za kosa de anao izao aminareo a, hanisy fampitaroana aminareo a, aretina masozana sy tazo mamay sy ny maro samy hafa, de anandrana anareo ny tavaka ho resy eo alohan'ny fahavanareo nareo. Oay, tena jereo nge, tena loza mahatsiravina mihitsiny. Vakeo nge Leviticus 9:20 hoe de jereo manompo 4:20 teo ka hatrany amin'ny farany. Jereo ke ty 4:20 ty, izao de zao kosa no amelanareo ka ampijaly anareo impito indray a noho ny fahotanareo, de apiditra sabatra aminareo ho valiny ny vadinareo tamin'ny fanekeno. Ary rehefa tafangona eo anatin'ny tanànareo nareo de hanatitra rety mandringana aminareo ao. Tena loza hatramin'ny farany io a, tena zany le izy hoe tena hoe hoenjeko amin'ny sabatra misy zany tenin'Andriamanitra teo, apiditra sabatra nareo ho valiny ny vadinareo tamin'ny fanekeny. De io am'izay hitantsika tarika hatramin'ny Isea teo a, le voany vakitsika teo zany a, avetsika vakiny am'izay ny isy amin'ny 9:20 teo a, vakitsika kely izy. Isea 9:20 a, andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20 a, io am'izay le teny ary hoe noho ny am'zareo nivadika ny didin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a, de ny afo sy ny saba no entiny avy amin'ny fandahatra amin'ny nofo rehetra. Ka le nofo rehetra tenenina eto de le hafa firenena sy le Israeliany efa niditra tao anatin'io didy folo io, le hafa firenena niara nipetaka tamin'izareo tany Israel, satria nisy karazana nofo be deabe tao, nisy vahiny be deabe tao, ireo zany resahana zany. Iny le nresantsika tao amin'ny Isea 9:20, Isea 56
andininy fahenina sy ny fafito iny koa ka hatramin'ny fahavalonka ma sy da tetiko izy teo efa mivakitsika teo sisy de ny 7 zany de eo le hoe ny afo sy ny saba no entiny ava ifandahatra amin'ny nofo rehetra le olona atao Israela zany resana zany ze nofo rehetra atao Israela zany de ataon'Andriamanitra fay ka maro ny voaringany avà zay zany le voaresaka tamin'ny resaka iny a resaka olona mihinana henan-kisoa sy mivetaveta tamin'ny didin'Andriamanitra io aza hoanina ho an'ny zanak'Israely sy zay rehetra efa atao Israela nitandrina lalàna Mose sy ny didy folo reo zany voaringany zany tsy misy idirany malagasy na frantsay na anglisy na sinoa na komoriana na tanzaniana na sénégalais na brésiliana na tsaiko tsony e tsy misy idirany zany mihitsy daoary izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoana iza ndray ary ty fa io koa de anakarika tratra koa io a de donc evakitsika fa ho bokiny Ezekela io e mbola ny zanak'Israely ihany resana amin'io Ezekela toko 7 a donc jerevantsika ny teny a Ezekela toko 7 a de noko amin'ny andininy sy eo jerevantsika eto zany kaminy ko andininy fafito io ngamany izy iny le hoe tsisy ty azo jerevantsika aiza mo izy iny tsy da tetindray le izy fa loha jerevantsika iny Ezekela fafily ngamany izy iny fafily iny ndraky izy de misy le ray avoly toko 9 Ezekela 8 ngamany izy iny azy diso Ezekela toko 9 a de ny andininy 12 nivakitsika zany fa diso le teo Ezekela 8 izy fa tsy 9 Ezekela 8 a Ezekela toko 9 a vakitsika manomboka amin'ny diny 12 eto ny atantsika ny hoe misy vakitsika manomboka amin'ny diny 7 Ezekela toko 9 andiny 5 no manomboka ho vakitsika zany Ezekela 8:5 manomboka eo juska hatrany amin'ny tsaiko izy io na 14 andro any vao hijanona de hoe izy tamiko ry zanak'olona topazo kely amin'ny lalana miana varatra ny masonao andana zany maka ny jereny avaratra any de natoko tamin'ny lalana miana varatra ny maso ka indro eny avaratry ny vavadiny altara no misy ilay sarin-javatra mampasiaro-piaro teo amin'ny fidirana zany hoe miditra ao vavahatra de misy zatra efa matezitra be an'Andriamanitra zany de eo koa izy tamiko ry zanak'olona hitanao fa zay ataon'ireo de ny fahavetavetana lehibe zay ataon'ny taranak'Israely a eto ka mampanalavitra amin'ny fitoerako masina zava-doza mihitsy le izy ny zanak'Israely mihitsy zany mampiditra zava-doza amin'ny tanàn'Israely a ary mahatonga an'Andriamanitra tsy te hiditra tsony eo anatin'ny fitoerany masina zany hoe voalaza ety tena zatra matezitra tanteraka mihitsy zany dika zany ny zavatra ataonreto zanak'Israely reto fa inona zany le izy zany satria na dada iava misy raha tsy te hiditra ao Israela tsony ao anatin'ny toerany masina zany mbola hita fahavetavetana lehibe koa ianao ka ity le fahavetavetana ny resana tary amin'ny boky nisy teo hoe manao vetaveta mihitsy le olona amin'ny Israelianina zany reto izy reto de nentiny eo amin'ny kianja eo amin'ny vavadiny kianja ao ary hitako fa indro nisy lohaka teo amin'ny ampiatany de ho izy tamiko andiny 9 sy ny 7 ry zanak'olona lohay ny ampitany de noloako ny ampitany ka indro nisy varavarana de ary izy tamiko midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataon'ireo ty le fahavetavetana de niditra ao ka nahita fa ireo ny sariny biby mandady sy mikisaka reta sy ny biby hafa de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely io le voalaza tary amin'ny Levitikosy toko fa fimozy Levitikosy 11 le nivakitsika teo io izy io voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina andiny 110 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany zanaky safana de nitsangana teo afoany samy nitondra ny loviany fandona didikazo manitra teny an-tany avy ary nisetroky ny fididikazo manitra dia nidonaka ay e. Tsy misy idirany zany mihitsy le izy. Ny zanak'Israely mihitsy zany mampiditra zava-doza amin'ny tanàn'Israely a ary mahatonga an'Andriamanitra tsy te hiditra tsony eo anatin'ny fitoerany masina zany hoe
andiny faharoa folo ary izy tamiko ry zanak'olona efa hitanao fa ny ataon'ny olony tranakisely amin'ny maizina de samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iavatsy mahita anay efa nafoy anay efa nafoy ny tany izy tena zavatoza mihitsiny izy ny manao ny ratsiny de Andriamanitra ny teneneny an'izany any tena teo tena mpanometsiny an'Andriamanitra tena tsisy lavana azy mihitsiny ratsy saina zany atao ny zanak'Israely de ratsy saina ary mandraka androany de tsy mety mitodika amin'Andriamanitra tsony reo mandraka androany tsy mety mitodika amin'ny Elohe izy Elohen'ny Israel reto hoe Yahavano anarany tsy mety mitodika izy ary tsy mety mitodika amin'ny Yahosoa mihitsiny izy nefa ny Yahosoa le namonjy anazy le niantona teo amin'ilay fijaliana mba hamonjy anazy novonoiny olo jerevantsika mihitsy zay ao an'ny Israelianina zay teny zay hoe ahoana moa ny ilazanareo fa mbola tsy tonga io mpamonjy io ry Israelianina satria zareo miteny an'izany hoe tsy tonga zany io mpamonjy io de lay hoe le zatra nataony hatramin'izay mbola ataony mandraka androany tonga zay adiana profo efa tonga le mpamonjy ny andrasany zareo lay niveriny hoe Elia na hoe Elia fa izy mihitsy tsy nety ny ainy ary lay Elia tonga tao aminazy ary nifantsiny teo amin'ny azy fijaliana tena nampalemy mihitsiny izy fa andaotsika aloha hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny famarety hoe ito zany le hoe raha iaho voany io de jerentsika tsara izy ary misy ao amin'ny 150 ary misy olona 70 isan'ny lolona taranak'Israely nitsangana teo alohany ary jazany azy zanaky Safana de nitsangana teo voany samy mitondra ny lovia fandorana didin-kazomanitra teny an-tany ary nisetroky ny didin-kazomanitra de donaka any amin'ny divolo izy nanao fanompo-tsampy io raha misy ray avoany hitantsika tarika tamin'ny izao boky ny Isaia toko 2 tao ny andininy fito 12 hoe io le ray avoany io nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanaky Safana nitsangana teo voany io loha misy anankiray nitsangana teo voany ijazany azy zanaky Safana zany dao ventsika am'izay le boky ny Isaia teo iverenina am'izay izy Isaia toko 2 andininy hitatsika nytony de miara-mieny dolo tsika etreny atokantrano hoe de miara-mandinika hoe jereo moa ty fitaka nataony mpitondra fivavahana anao jereo de reo mpitondra fivavahana mampitandrana sabata sy ny didy folo anao reo tena zavatra tsy izy mihitsy zavatra natokana ho an'ny Israelianina de anao ny didiny tsy maintsy mitandrana eo noho ny am'ty tongo sy andiny tony lasa le tongo sy andiny ndray ty zany lasa mampandika lalàna ny afaraniny izy lasa nentina nampitandremana ny olombelona ny didy folo noho ny am'tony teny tony nefa le tenin'Andriamanitra mahitsy be nomeny Yahava dada malala nomena ny zanak'Israely hoe ho anareo rery tya de nampidiny le tsy mataotody mihitsy tena tsy mataotody sady tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy hoe nasiana tandremany hafa firenena tsy mataotody mihitsy tsy matahotra an'Andriamanitra ny nampanao an'io zay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoany tsy izy akory zany fa jazany azy zanaky Safana de mihinana ny enakisoa sy ny zava-betaveta sy ny totozy hitatsika ny voavoalazantsika tao amin'ny Ezekela toko 9 teo reo le nijirevana teo de araky ho levona ireo zany le ho levonina reo zanak'Israely nanompo sampy rehetrarehetra reo le nofo rehetra ho levonina miaraka am'izay niaraka taminy ary nofo ireo fa tsy hoe korone biby reo fa nofo reo nofon'olona reo le ho levonina le nofo rehetra nanao an'izany nompo tena dolo na iza ary lohalarana nanao an'izany adalany de jazany azy zanaky Safana zay mpisorona tamin'izany fotoana zany de hitatsika mazavabe zany fa tena itiresana amin'ny Isia 66 16 ka hatramin'ny 17 tya de zanak'Israely fa tsy olona hafa firenena zany mihitsy voaporofoko taminareo zay dozonareo hoe ary ahoana indray le rikatra am'le iza moa le Isaia satria hoe iaraka ho levona avokoa io le din'ny farany io vakitsika tsara ity hoe vakitsika tsara ty hoe de iaraka ho levona avokoa io Yahava zany hoe nofo rehetra tao Israela zany de ho levona daholo araka ny soatra masiny eo de noho ny amin'io hoe iaraka ho levona io mihitsiny ele ifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ho voarivako ny maro eo ny andiny 2 io ary fa niavitsy ny saba no entiny Yahava ifandahatra amin'ny nofo rehetra ka ho maro no voaringany Yahava tena nipoteny Yahava tamin'ny hafa firenena mihitsy le zanak'Israely tena potika mihitsiny izy de nefa izy teny hoe ho aringako lareo maro no voaringako
de jereo tsara am'izay koa nety ao amin'ny andininy fito ambin'ny folo de nitapany farany io fandrehanany io hoe de hiaraka ho levina avokoa iava araha zao sary zao zany de ho levina ny zanak'Israely mihitsy miara manao ny fahavetavetana izy menakavy hatrao amin'ny vavahady mihitsy nefa misy an'le sary ratsy vavahady ny Jerosalema mihitsy ny misy sary ratsy andao avetsika avakina izy dikan'izany ange ny zanak'Israely ray amanontolo inge no mpiteny satria eo amin'ny vavahady mihitsy ny misy an'ity fahavetavetana matsiravina ity kina zany raha tsy ny tanàna ray amanontolo ny vo ny tanàna ray amanontolo inge zany manao no foany donc avetsika avakina mihitsy ny ao amin'ny andininy fahatelo ary nisy taretana na injiny ka andiny fahatelo ary nisy nitarentanana injiny ka noraisiny tamin'ny voloko ao de nisy fanananainga ho eny alelan'ny tany sy landraka nitondray ho any Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavahady ny kianja anaty zany hoe nampijirevana ny Ezekela mihitsy hoe jereo zatra mihitsy ao Jerosalema de jereo manomboka eto amin'ity vavahady ny kianja ty mihitsy zay manatrika ny avaratra de ilay nisy ny sarin-javatra fampahasary-piaro de le mampahasary-piaro ary iry teo ny voninahitry ny Israely tahaka le fahitany fitako teo amin'ny losa de hoy izy tamiko ry zanak'olona atopazy kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao de natoko tamin'ny lala mianavaratra ny maso Kailo eny avaratry ny vavahadin'ny altara ny olo misy le sarin-jahatra fampahasary-piaro teo amin'ny fidirana Andriamanitra tena any amin'le fidirana ao amin'le tempolony Jerosalema mihitsy ao mihitsy ny tena misy ny fahavetavetana ao amin'le toerana fidirany dada Iava mihitsy ny fahavetavetana matsiravina ny tao tezitra am'izay dada Iava fa inona mihitsy te ataonareo ka io zany le hoe noho ny amin'ny ataony zanak'Israely de fenoza mihitsy atao amin'ny tanin'ny Israely hatrany amin'ny varavarana sy ny vavahady miditra ao amin'ny tanàna normal mandringa an'Andriamanitra tena ompiteny mihitsy le tanànan'ny Israely any de noho ny amin'io teny io am'izay le hoe orava Israel ve orava ve zany Israel de ny valiny mamaly am'izay izy ny andiny faharoa amby roapolo amin'le Isiatoko faharoa amby roapolo enina amby enimpolo iny hoe tsy horipaka daholo zany nefa nareo na de andringanao izay dada Iava tsy horipako zany nareo hoe lanitaranaka nareo zany araky ny eritreritry ny olona tsy ho ataoko lanitaranaka nareo zy dada Iava de tsy midiko zay falifaly nareo menao zany Israely any fa efa matezitra ny dada Iava angeny nataona mandraka androandra mba misy Israeliana maheno anany tena marina fa tsy haiko tsono izy ity de zao ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo hoe tsy ho lany akory ny zany taranaka zana de andrigana za fa tahaka ny fisily lanitra vaovao sy tany vaovao zay maharitra eo anatreko izy dada Iava de ohatry zany koa ny aretany taranaka nareo zay ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo am'izay tsika za satria misy ale hoe fanapotena ny taranaky ny Israel eo aringako mihitsy nareo aringako ny nofo rehetrarehetra podika zany ny olona Israel ny dikan'izany na vahinona tompotrano satria le vahiny lesahako moa zany efa firena zay fao atiako miaraka am'zareo hoe tsy ompoten'Andriamanitra tokoa ka rehefa ompoten'Andriamanitra le nofo rehetra ao Israel de ny teny izy hoe na de isy zany fandringanana hoe ovonoko ny nofo rehetrarehetra zany de zao ny teneny eo andiny faharoa amby roapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko no aharitra eo natreko Iava de toy zany koa ny aretany taranaka reo sy ny anaranareo nanome fanambarany dada Iava hoe tahaka le lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ho amboariko de aharitra am'izay io tany vaovao sy lanitra vaovao io de maharitra mandrak'izay ho natreko de na andeha andringana sy amononareo aza de mbola misy ataoko sisa tavela ao zay ny dikan'io fa tsy kony hoe ho tandremanatra any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny didy fosilana mosy tahaka ny ampianarin'ny olona anazy non comparaison io zareo nge le fandinan'le devola le sainareo hoe toizany hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny fitan'Andriamanitra didy fosilana mosy tena mivadika mihitsy ny saina rehefa tsy manaraka ny ten'Andriamanitra zany natao hoe hevitra avy any amin'ny devoly efa lazain'Andriamanitra fa natokana ho azanak'Israely ny didy fosilana mosy ary tsy azo anampiana tsy azo ny esorana inona moa zany ny tokony hidirany hafa firenena am'izany resaka zany tsy misy Andriamanitra ibedenao am'izany nge mazava nge lalany
natokana ho any zanak'Israely io afaka mitenana hoe tsisy tokony hidirana io dada Iava sy Joshua satria natokana ho any zanak'Israely. Fa izay le Yahoza zay le Yahovah sy ny Iava sy ny izy moa Jehovah sy ny maro samihafa. Nampianatra loza ny olona nampitandre manodidy folo daholo ny hafa firenena. Hany ka toy ny teny tony ny vady ary raha nanao fampitana Andriamanitra hoe ny landra sy ny tany vaovao izay ho amboariko dia tsy de maharitra eo anatrehako a. Zay no maharitra dia nanao comparaison amin'izay dada Iava hoe ohatran'izay koa no haritany taranaka anareo. Comparaison le izy. Hoe tsy ho arihako daholo nareo na dia niteny zay ho arihako nareo ho arihako ny nofo rehetra. Dia ozy nefa izy hoe fa tsy ho aro anihako kosa aloha nareo le zany azy fa siako tavela foana. Zay ny voalaza sotra masina eo siako tavela dia nisy tavela tokoa le izy a. Zay ny tiana resany eto hoe fa tahaka ny lanitra vao sy ny tany vaovao zay nataoko zay ho ataoko no aharitra eo anatrehako Iava dia toy izany koa ny haretany taranakareo sy ny anaranareo. Comparaison le izy. Comparaison am'le faharetana hoe na dia andringana zany zany dia tahaka an'le lanitra sy ny tany vaovao zay maharitra dia ohatran'izany koa ny haretany taranakareo a. Na dia monina zany a tsy maintsy misy tavela foana. Maharitra io taranaka io ny dikan'izay. Tsy mety levona io taranak'Israely io ny dikan'izay. Zay ny tena Andriamanitra ho resahana. Ary raha misy zany zay olona tsy mety ho ripaka eto amin'ity tany ity, tsy mety ho lany mihitsy ny taranany a, dia io Israely io nefa nazo an'izay teny zay. Tsy mety ho lany zany mihitsy. Nenena fandringanana mandeha koa dia tsy mety lany zany io. Ary ny teny dada Iava tsy azonao toerana mihitsy novely. Tahaka ny hoe miakaranao ry Afrika efa nampianarina teto moa zany tamin'ny faminaniana dia efa niakatra iny Barack Obama asa président Amerikana fanambarana teto amin'ity fanjakana masina ity zay. Ary zao koa tsika mbola ahita ny Afrika hiakatra amin'izay mihitsy tsika. Raha vitanareo misongadina ny Afrique du Sud aoriana kely ao dia tadidio ny teny ambassadeur-ny Ziadia hoe ty le nytenena mbola tsy mihetsika zao ny Afrika. Ary efa miteny Ziadia hoe tadidio fa hiakatra ambony ny Afrikanina ary iseho sehatra amin'izany ny Afrique du Sud. Ary ho atahoran'izao tontolo zao izy afa-tsy ny Rosianina rery ihany. Hitanareo daholo zay teniko zay tadidio tsara ny teniko rehefa tonga ny fotoana fiarika ijereny ihany ke tsika. Ianao hoe miakara ry Afrika. Misy atoko fahenina amby enimpolo andiny fahatelo amby roapolo. Ary isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata dia ho avy no firehetra iakôky anatrehako Iava. Zay le didy fosy lanamosy. Natokana ho any zanak'Israely io ka ny nofo rehetra zay ao Israel dia iakohaka eo anatrehany Iava amin'izany fotoana zany. Nofo rehetra ao Israel zany. Lozika be. Tsisy hidirany hafa firenena. Zay efa niseho tamin'izany fotoana zany. Satria zany sary zany efa vita daholo moa zany ny tena mazy satria efa voataroka zareo, efa potika zareo, efa voanisesy tany zareo a, ary efa nisy ambony kely sisa tao. Ary io ambony kely sisa io lasa nisy problème, lasa nivateny Palestina amin'izao tsika zao satria rehefa niditra indray ny Arabo dia nitafia ny Israelianina dia nivadika Arabo Palestinianina zareo. Dia io ady be mahatsavana tsy mety mijanona mandrangandroany io satria nivadika Arabo daholo a le olona tao Israel tamin'izany fotoana zany noho ny an'le métissage. Satria le métissage izy dia lasa ohatran'izay. Raha maraka tantara anao dia mahay zany. Zany ake olona be Israel sy ny Palestiniana io. Mbola hazavaiko amintsika zany rehefa tonga ny fotoan'androny a, tena ho hazavaina tsara amintsika ny hoe zao ny fandeha ny fiafaran'izao tontolo zao. Ary ny ambassadeur-ny Ziadia no mamaritra ny fiafaran'ity tany ity satria ny teny marina dia avy any amin'izay tsy manota intsony. Satria Andriamanitra miaino an'le tsy mpanota. Fa tsy okony hoe miaino an'le mpanota izy. Non, tsy miaino mpanota izy. Fa ny tsy mpanota no henony ary ampiasainy. Normalna be zany. Dia zao hitanareo zao efa be dehibe ny famarinana zany fa hoeninareo tsy kelikely eny foana izy. Zay. Ka le olona mitandrina voaloham-bolana sy ny sabata dia ny zanak'Israely ary ny nofo rehetra enkoky eo anatrehany amin'izany fotoana zany a dia ny olona ao Israel daholo zany a no hanao an'izany fihetsika zany a zay tavela sisa teo satria misy tsy maty tao ny dikan'izay. Dia andininy fefatra amby roapolo ary ivoaka izy ireny zany ka jereny fatiny olona zay efa niodina tamiko ka zay le tonga tao ry Nebokadnezara, tonga tao ny Asirianina, tonga tao ny Mediana sy ny Persiana, tonga tao ny Grika, tonga tao ny Romanina, tonga tao daholo zareo rehetra zany. Ary mbola namely koa ny Alemaina moa rehefa taty be taty. Io moa tsy resantsika tsony fa le tany aloha tany no jerevantsika ilay zava-nisy efa tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny fahoriana nahazo anazy. Dia rehefa maty ny olona
tratran'ireo mpamon'olona ireo dia mivoaka ny olona nijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo. Iza le niodina? Le zanak'Israely nge le miodina. Lovaka itsika re tenyandriamanitra hoe iza moa le mpiodina? Dia nitsoratra masina ihany ireo ataontsika mamaly an'izay ao amin'ny Jeremia toko 4 aiza misy iny hoe ny Israely mpiodina. Ojevatsika vevely nivereny ianao ry Israely mpiodina. Jeremia toko 7:12 mandehana ka torio manatrika ny avaratra ireo izao teny izao hoe mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho fa mindra fo aho hoy ava. Zay hoe ny mpiodina zany eto a dia zareo Israely ihany. Jeremia toko 7:12 vakitsika avoakatsika ery Jeremia 3:12 zany. Jeremia toko 7:2 Jeremia 3:12 vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Iza zany le mpiodina? Jeremia 3:12 no vakitsika. Mandehana ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava. Ilay mpiodina zany dia tsisa zany fa Israel le mpiodina. Zareo hoe jery ny fatin'ny olona zay niodina tamiko ka Israely anina zany niodina zany ozy ny soratra masina dia tsy azonao foronina olo-kafa izy dikan'izay manao zay mijery sy manaraka ny teny am'izao tsy miteny zao. Ka ivelantsika am'izay izy sy atoko 2 zany a dia ny tapany farany indrindra satria fiditra amin'ny farantsika ary voaka izy ireny 2 ary voaka izy ireny ka Isaia 66:24 ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko Israely anina ireo fa ny kakany tsy ho faty ary ny afony tsy vonoina. Aiza indray zany hoe ny kakany tsy ho faty zany a eo antsika jery Isaia 14 hatony misy an'izany kakana zany ato any amin'ny elo zany. Isaia 14 aloha ve jery atsika iny ato aloha zay am'izay mba tsy diso ny teny. Isaia 14:4 Isaia 14 manoko ny andininy fa sivy mivakitsika loko ny andininy 7 Isaia 9 vakitsika aloha. Isaia 14:9 hoe aiza ny misy ane kakana sy olitra zany. Taitra ny fiaina tsy hita any ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Le fiaina tsy hita ao ambany io zany. Mamohany matotoy hitsenanao izy dia reny bibla rehetra tambon'ny tany anefa ho azany matotoy hitsenanao zay rehetra lasa nakany amin'ny elo moa resany io. Aingay ny ala amin'ny seza fiandriana ny mpanjakan'ny firenena rehetra. Zay 10 izy rehetra samy hiteny. Zay tena misy io tena ataony menjeranjerana mihitsy ny mpanjakan'ny firenena rehetra mpanongana ny firenena zany. Eneo gne ty ho an'le mpanao ratsy zany dia zany ny fiafarananankareny koa manongana firenena zava-doza. Izy rehetra dia samy hiteny aminao hoe hay ianao koa mba efa osa takanay, efa tonga takanay koa fa ianao. Dia noho gne ty araiky ambin'ny folo ndray efa navarina hoe te amin'ny fiainantsita ny tabianao mba amin'ny feo ny varianao, kakana no ilafianao ary olitra ny mandrakotra anao. Zava-doza. Ay zany teresaka kakana sy olitra resany ry am-boky Isaia rika ty any amin'ny elo midika an'izany. Dao indray raha vakitsika zay ten'Andriamanitra zay aloha jeriteny an'izay kolotsika. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny ao amin'ny bokyny eza moa misy an'iny koa. Ao amin'ny bokyny Marka toko 7 vakitsika. Marka toko 7 46 Marka 9:46 ampio hoe any amin'ny afo tsy azo vonoina
any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Ka any amin'ny elo nge jany teneny zany rakizy zay mandray rehetrarehetra ary ny vakindray amin'ny andiny fahavaloambe efapolo ihany amarika toko fasimy andiny fahavaloambe efapolo any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Verina mihitsy le teny zany eto mba mietreta daholo zany tsika rehetra dikan'izay fa tena fatanterahany tena nge ty menatsika ty hoe lasa namakany amin'ny elo nge nareo zay tena manao tsy mety am'ty Andriamanitra marina ty zay ka io moa zany efa vita ny tena marina fa mety hoe lasa nakany amin'ny elo zany zany ankehitriny dia anaova anketsika eo amin'ny andininy fafito amby efapolo any amin'ny elo io resany io any amin'ny elo marika ny 46 de 47 ny vaketsika zao ary ary ranomasonao no manao fotoananao esorialy izy fa tsara ho anao ny toka maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo. De any amin'ny elo ty le misy hoe any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Zany hoe ny zanak'Israely le naripaky dada Iava tamizy nomena ny didy folo nefa tsy nitandrana de nalefa ny dada Iava nakany amin'ny elo reo rehefa nanany any an'Andriamanitra izy. Zay le izy tamin'ny andro ny didy folo zany. Ary raha am'izao andro ny Ehosoa zao kosa anao mbola efa teneny hoe tsy natokana ho anao hafa firenena nge ny didy fosilana mose fa natokana ho any Israely ihany. Ianao Ehosoa rehefa tsy mety hain'ny teny Ehosoa ianao mba ho lasa tsy manota intsony de miomana koa fa rehefa maty anao de ho atsipiny eny amin'ny elo koa anao. Io mazava-be ny teny any anao matory eo ambony kakana sy eo ambony olotra ary olotra ny milafika anao any amin'ny afo tsy mety maty ny dikany zany. Zany hoe ao amin'ny fasiny ianao no mipetraka ao le olotra sy kakana saingy ianao kosa ny ary amin'ny elo ny fananao ny fijaly fa de minovana mandrakizay. Mifarana ny teny miraso atsiketra nahasoa zany teny zany misy anapahana hevitra am'izay natona ny Ehosoa. Manapa-hevitra itsika ho an'ny Ehosoa am'izay ianao zay mahita sy mandre fotoana ny fanavotana ny fanahy zao reny teny reny le mamatotra anareo tsy ala amin'io zava-doza manjoanareo teo didy folo sy lana Mose io nazavaiko amin'ny Tsiprieny izy na eno tsara anareo zay anjahanareo am'izay no manapa-kevitra na nareo mbola ho any amin'io afo tsy mety maty ho feno kakana sy olotra io ianao de ao amin'ny elo ny dikan'izay ho ampijaliana andro manala ny afo tsy mety maty ary tsy mety vonoana na ianao misafidy ny andro mbola hipetraka ao anatin'io didy folo efa lazaina fa tsy natokana ho anao io satria efa lasa mpandika lalàna ianao atria efa nampianaranao fa ny didy folo sy lana Mose de tsy nomena ny hafa firenena fa ny lalàna nomena ny hafa firenena de ny lalàna ny Ehosoa efa nampianarina atsika foana zay fanekena vaovao nouvelle alliance ozy ny teny frantsay nomena n'io fanekena vaovao io anao io arahana misy lalàna sy didy ao de zao lalàna sy ny didy hoe mialanao amin'ny didy folo fa tsy natokanao anao io didy ny Ehosoa zao zany ene mazava be le teny rehefa ny teny soatra masiny hoe tsy natao anao de tsy mitady hevitra anao hoe natao ao atsika io zany natao hoe tena zava-doza aminatamo tena manaonao foana miantsiady amin'io Andriamanitra io anao efa lazaina fa tsy mety ve de mbola ho ataonao ihany miantsiady ianao dikan'izany aza manao an'izany tsony tsy mety zany fa tena fahadalana miopapana zany. Mifarana teny de miraso tsikeretra samoteny Ehosoa ary hivavaka atsika ary ny fahendrena mialohan'izay vavaka ao taoko zay tena manapa-hevitra andao atao batisa am'izay andao atao batisa am'izay aza mitady hevitra malitsony fa tsy mety tsony efa nitandrana didy folo daholo rehetrarehetra nefa tsy mety io toena hoe ary raha ho an'ny Israelianina indray efa Ehosoa ngeny no anazy hoe tsy mety mila ny Ehosoa ary zay le fampianarana ataontsika manaraka hoe ho an'ny Israelianina milaza ve nareo fa tsy misy zany Ehosoa zany fampianaran-doresitsika manaraka zay ary efa ho tadidinareo tsara fa ho atao eto amin'ity fampianarana eto ity zay hoe ho an'ny Israelianina hoe nareo milaza fa tsy misy io mpamonjy io fa mety rovina ny eritretinareo ny atongavana rovina ny eritretinareo atongavan'izany mpamonjy zany fampianaranao jerevantsika manaraka zay miraso tsika samoteny Ehosoa efa tonga ny mpamonjy Ehosoa no anarany andao anatona azy am'izay andao hiaraka aminy am'izay miantso ny hafa firenena rehetra jiady na ny Amerikana
na frantsay na anglisy na afrikanizana izy na breziliana ianao na senegaly ianao na inde ianao indien zany dikan'izay na ianao argentin na ianao tsy haiko e na français ianao na réunionnais ianao na mauriciana ianao rehefa olombelo eto ambony tany de atsoko daholo na izy nareo na italiana nareo na kanadiana ianareo a miandro zay adia fotoana idiranareo aty amin'ny eosoi zao efa akaiky loatra ny fotoana efa milalao anatin'ny adalana tanteraka zao tontolo zao jirevo ny ady efa mitranga io a oresantsika mihitsy ny io ady io satria io ady mandeha io de tenin'ny eosoi daholo na tonga an'io avy ety amin'ny eosoi daholo na tonga avazao zatra etety zao a zay ho ambarako aminareo hatrany amin'ny fiafaranareo ro ambarako aminareo fa saingy sao de ianao maty alohan'ny efarany resako de ho aiza ny afaranao fa rehefa tsy mety manatona ny eosoi de meko anao lalakalenao a ho any amin'ny elo anao na ho any amin'ny afo be zay ny fiafarana zay tsy mino an'izao fampianarana izao satria tsy misy fampianarana teto ambony tany na vita na afaka olona atao amin'ny fahotany tsy miexiste eto mihitsy zany tsy misy andriamanitra na afaka amin'ny fahotany afa-tsy tokana de dada iava raisy eosoi zanany ary tamin'ny alan'ny eosoi navitana famonjeny zao toriana aminareo zao ary zay miaraka aminy de tsy mahay manota intsony ary tsy indrina mafy mihitsy izay fa izany ny kaliten'io andriamanitra io araka le teny io am' jauna 8:11 hoe aza manota intsony zay le jauna 8:11 ka ny ato amin'ny eosoi rery any no manana zany fahatanterahany teny zany zay tonga ato ihany no tsy manota intsony ary marina izany tsy olona ray ny miaina am'zany hoe fa manarivo maro zao anjaranao zany a no manapa-kevitra atao batisa mba ho tafaraka am' rehetrarehetra aza mianana intsony na misalasala ho am'zany batisa zany soraty am'zay ny anaranao efa menanareo le io ny whatsapp io ka amina tongezabe am'zay le whatsapp hitan'olo ary a efa tapitra ny fampianarana de tongezabe am'zay le izy a afinaingany de eo zany nareo no manapa-kevitra rehefa mety azao fampianarana zao ary rehefa enareo ny fampianarana sy ny teny a dia tongava am'zay misoratra anarana ataovy zay atongavanareo ao am'izao atsarana zao a amin'ny fanaovana batisa mentso mandefasa whatsapp afaka mandefa mesazy nareo no whatsapp io satra tsy de misy sary zafiry reny tsy misy sary zafiry zany whatsapp zany fa mapiditra kelikely fotsiny ao a de afaka mandehabe ny mesazy afaka miresaka ela be mihitsika ho an'zay fantena mety ho apetraka ao na ny zatra mampieritreritra anao a fa tena eo ny ambassadeurny eosoi na zavatra ny farany a hoe ty ny olana ozy anao de mamatsika ny tanjona de anao tonga ho any amin'ny lanitry ny lanitra lasa olom-baovao a ny tena sambatra ge de zany olona tsy mahay manota zany e zany ny olona sambatra ary mahitany voalohany am'zany ao de ty hitanao ty ozany hoe tena tsy mahay manota mihitsy ny venao raha mahay manota ve ay teny anao an'zany e fa matoa ny ambassadeurny eosoi zay ady aminy teny hoe izay tsy mahay manota intsony a ny lohalarana azy voalohany am'zany zao hitanao maso zao fa zany ny tsara indrindra zany hoe tsy mahay manota intsony faratampony tsara sy mahafinaritra indrindra ary etsoko anao hoe andao any aminay a andao anaraka ny eosoi de ho tonga soany amin'ny lanitrylanitra anao zay fa de ndana ny soraty narana ny batisa alefasy hoe za tompoko de anao batisa za tompoko de iaraka aminao a iaraka amin'ny eosoi miaraka aminao a zay torinao io a andeha ho any aminareo any amin'ny eosoi za any amin'ny lanitry ny lanitra any no ny directiontsika azo antoka 100% garantie ny andehananao makany ary afaka ny fahotana garantie zany zany tsisy pana zany tsy miexiste eto ambony tany zany fa miexiste ato amin'ny eosoi zay toriny zay ady ato rery any zay ny profy izy reny no andriamanitra eosoi le andriamanitra manarahana azy am'zay tapao ny hevitra nareo manarahana azy am'zay aza mirorosainy atsoa fa tsy mety zany e efa betsaka ny fanapolofona ny menanareo de efa adalana sy mifia tena hoe miaro tsinjaka rehefa tsy mba iova am'zany efa tena voalahatra ho any amin'ny ely fenao ka de tsy mba raha zany teny marina zany a na de anao efa niaina tao anatin'ny fahotana firy taona zay hoe de tsy tonga sainy hoe tsy mety ane zany le ravi-pipetrahany tsy izy nge zany le andriamanitra ipetrahanao sy rahanao io matonao mpanota foana manakandroany de mandehanao tsara fa ny mpanota mitsipy makany amin'ny eny de mbola tsy tonga saina ihany venao mba mieritrerety andro ny fieritreretana zao a mba tonga saina satria efa miditra tao amin'ny famaranana ny zava-misy tsika eto am'ty tany ty miraha soa tsika rehetra ny ambassadeurny eosoi zay ady ho tonga soa ty amin'ny eosoi nareo rehetrerany ampitan-dranomasina mihitsy zany teneniko zany a
zay efa maheno ny fampianarana sy mandray ny fampianarana ao anatin'ny panier YouTube Yahosoa TV. io mantsy zany otrany hoe harona zany mba ametrana ny fampianarana zareo jerevana. Jereo ny fampianarana, nareo ny fampianarana. Ary rehefa hitanareo fampianarana io tsaro fa mitondra olona ho afaka mifahotana ho tsy mahay manoty intsony io fampianarana. De io le atao hoe Yahosoa. Io le tena mpamonjy ny antony atao hoe fitsaliana. Asakasaka ao raha mbola naraka anazy anao na tsy. Fa anao am'izay ny safidy, anaraka ianao tsara fofonjy. Tsy anaraka anao miomana ny fitsipazana ny amelo. Raha ohatra anao ka tsy matahotra an'inao aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ereto ao fa matoy anao mbola mitady dokotera matahotra ny ho faty ny dikan'izay. Ka le matahotra ho faty tsy ty vatana anao ty, tsy ndreko tsara. Fa lay fanao anatinao zay nomena anao natonga anao nisy io le matahotra ny ho faty satria ho any amin'ny elo izy de matahotra izy. Fa ny ato amin'ny Yahosoa ato tsisy matahotra maty zany eto. Fa ny mampalelo fotsiny hoe mijaly. De marary mijaly zay le hoe mampalelo zay. Kanefa moa tsy maintsy misy foana zany. Za tsy miteny hoe tsy marary tsony zay ny teneniko hoe tsy manota intsony ny teneniko. Ary rehefa tonga ato amin'ny Yahosoa koa hoe ato amin'ny Yahosoa koa ngenao hay neneny manampy anao fa manatona anao ka tsao aloha ny fanjakana ozy ny teniny de ho ampiana daholo ianao mizaha rehetra zay mety aminao. Fa ka tsao aloha ny fanjakana ary ny tena katsana de le fiainana mandrakizay hoe ho tonga any aminazy ianao. Zay ny farany teny zay aty de miraha sotsika samy teny Yahosoa de ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray zao tsika ry ariva avaka. Dada malala iayavao sotra betsaka ny amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny teny. Matoky hafa ho azy ny olona tsara ny fampianarana. Ary tena nanampy mihitsy ianao tamin'ny fahazahoan'ny olona n'izany teny mahitsy mazava tena madio be tsisy miolakolaka zany. Tena madio ny teny ary mazava ny teny. Dada iavao vonjeo ny hafa firenena fa izay ny nanorahanao hamonjy an'le hafa firenena ary mandra-pafeno isan'ny jentilisa. Dada mala iavao ho voninahitry ny anaranao masina vonjeo ny olona. Tena kasio ny fon'ny olona sy ny sainy mba hibebaka ka ho sitrana izy hanatina an'izao fampianarana marina izao. Atao fantany daholo ny dika teny rehetra zay omena azy ao. Atao viazony tsara takany mba hanampy mihitsy ny enao hatrany amin'ny fandikana teny, any amin'ny fampandrenesana ny fampianarana eo amin'ny lohan'ny olona sy ny sainy ary ny fahalalany sy ny fitadidiana. Tsy ataonao misy ho tafapetraka tsony anie zay mahenonao zao fampianarana izao, fa tena ataonao tena hitaintaina teo vonjena, mitaintaina so faty maty, mitaintaina so vereny amin'ny elo. Ataovy tena iriny aingana no vonjena dada iavao. Ataovy iriny aingana ny andeha hiaraka aminao Yahosoa. Zany angatany zay ady ataovy faingana ny famonjena, ataovy aingana ny fibebahana manerana an'izao tontolo zao, ataovy aingana ny azakazaka manatona anao, ataovy en'ny olona ny fampianarana, atao miparitaka manerana an'izao tontolo zao ny teny, ataovy en'izao tontolo zao ny fanambarana. Dada iavao Yahosoa ho anao ny voninahitra mandrakizay. Matoky hafa mamaly vavaka ianao ary tena mbola maly vavaka ianao, ary ataovy tsapany olona zay mandrefa tena fitiavana ty fampianarana ty, tena fitiavana ny te hamonjy ary anasongadina n'lay tena Yahosoa zay ny rahanao hamonjy an'izao tontolo zao. Dada mala iayava any ho ny voninahitra ho ny teny. Alefaso ny fanainao masina hamonjy ny olona rehetrarehetra, hampiverina sy hampitodika azy ho any aminao dada mala iavao. Amin'ny anaranao Yahosoa anao zany vavaka rehetra zany. Halleluja, amen. De miraha sotsika eto samy taina Yahosoa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka an'izay veloma tompoko.